misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly rabantsika tsirairay avindray amin'ity fotoana manokana ianarantsika ny ten'Andriamanitra ity lesona ho an'ny tanora sokiny kiam-piandohana dia mirary ny soa indrindra ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Vavakisika ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misotro anao izay efa mbola afaka mianatra ny teninao ary mandray ny fahasoavanao mangataka aminao Tompo mba mera amin'ny fahadisoanay fa tsy ary tomombana avokoa ny aminay izay nefa te hifandray aminao bebe kokoa hatrany fa dia meteza ianao anamboatra anay mandrakariva minaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny lalàna fiarovana, ny lalàna fiarovana. Feno fehezanteny manambara fifandraisana ny Levitikosi 4:20 tahaka ny fifandraisam-panambadiana izay fanekena dia tian'Andriamanitra hitombo ny fifandraisan'ny vahoakany aminy. Tiany hatoky amin'ny irery ihany koa izy ireo noho io fifandraisana io. Maneho ny hatsaram-panan'Andriamanitra manerana ny toky io amin'ny alalan'ny fanomezany fahafahana ny olona hiverina amin'ny mandrakariva raha tsapan'izy ireo ny tsy fahatokiany. Asaiko ianao maki ny Levitikosi 4:20 na mitombo impito aza ny hamafy ny famaizana noho ny tsy fankatoavana dia mitombo toy izany koa ny fahafahana miaiko eloka sy betsaka. Mazava loatra misy fomba fampianarana ny lalàn'Andriamanitra izay araka ny tokony ho izy ary misy koa ny tsy mety voalohany tsy mety ny mampianatra fa mahavonjy antsika ny fitandremana ny lalàna. Ny finoanan'i Jesosy irery ihany izay nahatandrina ny lalàna rehetra ho antsika no mahavonjy sy manome antoka ny fiainana mandrakizay. Tsotra ny antony satria samy efa nandika ny lalàn'Andriamanitra isika rehetra ka efa meloka sy voaeloka ho faty tadidio fa ny fandikana ny iray amin'ny lalàna dia fandikana azy rehetra mihitsy. Faharoa tsy mety ny mampianatra fa izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy azy dia mahazo manohy mandika ny didin'Andriamanitra sy manantena fa ho voavonjy. Fitaka mpahazo ny maro io ary mampitandrina manokana ny amin'izany ny apôstôly Paoly. Tsy ho resy ny fahotana raha tsy misy fiomanana, raha tsy misy paikady ary ezaka avy amintsika. Saingy izao ny vaovao mahafaly manome antsika fahafahana mibebaka Jesosy ary hery amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hiainantsika amin'ny mpahamarinana sy fahamasinana na dia eo anivon'ny tontolo lavo aza. Omeny fahamelan-keloka isika rehefa miady ary ataony mandresy rehefa manohitra amin'ny fakam-panahy. Izay mampianatra fa tsy afaka ny andresy isika dia manohitra mivantana ny tenin'Andriamanitra izany. Eo ampanorenantsika toetra kristianina mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra ao amin'ny lalàna dia mahazo matoky isika fa fiarovana sy famonjena mandrakizay ho antsika ny ran'i Jesosy sy ny fahamarinany. Dia mba ho aminao tokoa ny izany teny izany, azony mafy Kristy ary aoky ho izy rery ihany mandrakariva no famonjena ho anao.
amen. Raha nay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Ampianaro izahay mba handeha amin'ny lalana marina. Ampianaro koa izahay mba handinika ny didinao ary manantena anao noho ny fitiavanao anay, fitiavanay anao no andrisika anay hitanjona an'ireo rehetra izay efa nasainao ho tandremanay. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy hivily lalana fa hanana fanetretena sy fiaikena mandrakariva eo aminao sy ireo voady rehetra efa nataonay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.